ny aty ampitan-dranomasina izahay atao amin'ny malagasy sehatra. Vondrona iray izahay ahafahantsika mifanerasera isan'andro. Eny ary, misy vaovao ray lehibe tokoa izay atolotray anareo ato amin'ny vondrona malagasy sehatra, ny atao hoe tsidiky ny sehatra. Inona moa izany tsidika izany? Ny tsidiky ny sehatra dia tsidika iray alalehanay daholo ny toerana kojakoja sy zavatra maso rehetra ahafahana ianareo any Madagasikara mividy an'izany. Izahay ato amin'ny malagasy sehatra dia manakaiky anareo hatrany amin'ny fanatontosana an'izany hatrany Madagasikara. Eny ary, ny tsidiky ny sehatra dia amin'ny asabotsy izao itsidika momba ny volo fotsiny amin'ny toerana iray lehibe manana karazana akora rehetrarehetra momba ny volo ho an'ny lehilahy ary koa ho an'ny vehivavy. Ny fomba amin'ny anatontosana ny volana hoe mode de paiement amin'izany dia afaka alohanareo any Madagasikara na koa manana fomba hafa koa nareo andoavana an'izany aty ampitan-dranomasina aty France na manakaiky anay manantona anay mivantana ato amin'ny vondrona malagasy sehatra. Eo amin'ny fandefasana anazy dia eo amin'ny herinandro eo dia voaray anao any Madagasikara ny entanao. Eny ary, eo amin'ny fanazavana fanampiny omeko amin'ny lafiny teknika Monsieur Rudy izay mpamorona ny malagasy vondrona sehatra. Eny ary, manahoana ianao Rudy? Saika antany kely ianao hoe ahoana ny fombafomba sy anatanterahana an'izany asantsika izany ato amin'ny tsidiky ny sehatra. Misaotra tompoko. Falimiaravantsika rehetrarehetra, falimiarava ny mpijery any an-trano. Ny malagasy sehatra dia namorona ny tsidiky ny sehatra dia natao atsika malagasy any Madagasikara. Eny, natao ihany koa atsika eto la Frantsa. Ahoana ny fomba realizenay an'izany asa izany? Madame Antatina no mitsidika ny botika izay efa programmea isaky ny asabotsy. Ny tenako no mikirakira an'ireo MP anareo misy maro izy ao sady raha ihany ngamba nandefasanay an'izay publicité zay efa maro sady ianareo efa ao ianareo. Traitenay eto amin'ny moniteur anay ny MP sy ny mail anareo dia automatisenay ny envoi ny entana izay vidinareo. Iza ihany koa dia afaka manao reportage raha misy zavatra amidinareo any an-trano amin'ny alalan'ny régie mobile izay teknôlôjia vaovao izy ity ka entina anampiana any tsidiky ny sehatra ka dia aza miala ny malagasy sehatra tompoko. Dia mirary sondrindro. Amafisiko kely angambany ny malagasy sehatra zany dia vondrona iray entitsika ahafahantsika ary indrindra ianareo any Madagasikara manatontosa sy manafatra an'izay zavatra ilainareo rehetra. Manakaiky ny Noely, fety sambatra, eo izahay amin'ny zavatra ilainareo mikojakoja hatramin'ny momba ny zazakely dia afaka miserasera aminay nareo fa mandray anareo izahay 7 andro ary miezaka mamaly anareo hatrany isan'andro. Tsidiky ny sehatra, tsidiky ny toerana rehetrarehetra aty Frantsa, ao koa ny toeran-kafa izay ho avy tsy ho ela dia manantona midira malagasy sehatra makasitraka anao, manakaiky anao hatrany izahay. Misaotra indrindra Monsieur Rudy, makasitraka atsika rehetrarehetra. Veloma tompoko. Veloma amin'ny asabotsy momba ny volo. Misaotra tompoko.